mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika ravako malala tratry ity talata fa 4 ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny lioka. Lioka toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5:10. Lioka toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5:10 amina ran'i Jesosy. Roy Maria ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizy vaviny izy fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy nampiahaka ny mpiaviny avina tamin'ny fiheveran'ny fony izy nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy ary nanalatra ny ambany kosa ny nona novokisany soa fa ny manan-kirena kosa nampialainy maina ny ayan'ny Israely mpanompony izy fanatsiary ny famindram-pony araka ny voalaza tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay ary mariny toetra teo amin'ny Elisabeta tokony ho 3 volana vao noty tany an-tranony. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ravako ity perikopy petrapetanantsika ity moa amin'ity volana desambra ity dia mampitodika antsika mandrakariva amin'ny tompo amin'ny fanomezam-boninahitra ny tompo. Dia miarahaba antsika rehetra tratry ny krismasy omaly moa ny krismasy ravako dia miarahaba anao tratra ny krismasy ny taona 2024 zany miarahaba nisy tokantrano miarahaba nisy ampiankohonana miarahaba nisy ambatan'olona miarahaba nisy ampianakaviana amintsika aza nomeny tompo fifaliana ny fanantenany ny krismasy ny fahazavan-tsainy ny krismasy any hitarika anao indray amin'ny fanantenana etrehanao ny taona vaovao zay ho tsy anaitsika afaka andro vitsivitsy. Itsika moa dia manazava ny soatra masina amin'ny soatra masina ihany ka andeha ny mofinaina omaly no anazavantsika ny perikopanio. Ny mofinaina omaly matitoko 2:2 voalohany ka hatramin'ny 2:20 no mofinaina omaly. Omaly moa tsy nisy mofinaina satria krismasy dia tsy nanao mofinaina isika fa andeha akambatsika amin'ity lioka toko voalohany izay zara mofinaina anio ity. Amin'io tantara omaly io matitoko 2:2 voalohany ka hatramin'ny 2:20 dia miresaka ny tantarany Maky. Amin'ity lioka toko voalohany dia miresaka ny tantarany Maria. Mifameno tsara mihitsy ireo tantara ireo. Ny andininy fa 7:70 fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Inona ny zavatra lehibe nataon'ny tompo tamin'ny Maky ary inona ny zavatra lehibe nataon'ny tompo tamin'ny Maria. Zay no resahantsika amin'ity andininy ity. Atompontsika tamin'izay nataon'ny tompo tamin'ny Maria. Nataon'ny tompo tamin'ny Maria dia fantatsika fa ny fifidianana no fidin'ny tompo izy no fidin'Andriamanitra izy hitondra ny Jesosy ao am-boka. Jesosy akory tsy hoe tamin'ny andron'ny Maria vao teraka matetika mamerina an'izay etritsika satria betsaka indray no miteny manao hoe anniverseran'i Jesosy raha amin'ny finoantsika dia tsy tena ilay anniversera loatra satria ny anniversera dia midika hoe teo vao nisy teo vao teraka fa Jesosy angetsy tamin'io vao teraka. Jesosy tsy teo vao teraka Jesosy teraka efa talohan'izao rehetra zao fa nikepona nikiana dia miteny an'izany teraka talohan'izao rehetra zao Jesosy. Fa mahatonga antsika mieritreritra fotsiny anniverseran'i Jesosy dia hoe satria teraka izy dia ohatrantsika olombelona dia ohatrantsika zany dia tsika teraka dia anniverserany koa io. Raha jerena amin'ny lafiny maha-kristianina sy amin'ny fiainan'i Jesosy dia tsy dia mitombina loatra ny fieritreretantsika anniverseran'i Jesosy. Efa satria tsika mijery ilay Jesosy tena lafiny ara-nofo fotsiny ihany fa tsy mijery ilay Jesosy indrindrindrindra amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny lafiny spirituel satria Jesosy tsy raha miteny mantsika anniversaire dia ohatran'ny hoe fetin'i Jesosy fa tsy dia tena zay loatra ilay heviny hoe Jesosy nanome ny krismasy fa tsy Jesosy nandray tsy Jesosy tolorana kadohatra ny anniversaire antsika akory tsy Jesosy ampifaliantsika akory fa Jesosy zay nanome falitsika nandray amin'ny krismasy.
fa tsy falitsika eny manome antsika moa satria hoe fanolora-tena satria fitiavana fa ndao mantsy ho takon'ilay zavatra aranofo lay krismasy am'lay lafiny hoe anniversaire fa lay tena zava-dehibe de ny hoe lay fahatongavan' Jesoa olombelona izay nitovy endrika tamintsika fahatongavana olombelona io ka zava-dehibe zany fa izao izay velantsika an'izay fa izao hotsika manao inona zava-dehibe nataon'ny tompo tamy Maria nataon'ny tompo tamy Maria dia izy ny fifidianan'Andriamanitra mahery fa nanao zava-dehibe tamiko de zay mihitsy voatatiny favaka Maria hoe misaotra an'Andriamanitra fa ny fidy izy misaotra an'Andriamanitra fa ny fidy zava-dehibe ry avana hoe fifidianan'Andriamanitra faneken'Andriamanitra hampiasanao faneken'Andriamanitra hifidy sy haniraka anao am'izao andro mantsy ndraindray ohatra akaiky fifidianantsika fifidianana fanavozana diakona zany io na tahaka zany dia ndraindray ny olona foana ny mieritreritra iangaviana manao ny asan'Andriamanitra ny olona foana ny mieritreritra hoe talaona manao ny asan'Andriamanitra everin'ny olona fa Andriamanitra ny mila azy mazava ho azy ilain'Andriamanitra voafonjy teo ny olona rehetra fa amin'ny asan'Andriamanitra de tsy tokony adonontsika fa isika ny mila n'io asan'Andriamanitra io satria amin'ny alalan'io asan'Andriamanitra io no hitahinantsika somary manentana mantsy ny fiangonana rehefa tonga ny fanavaozana na rehefa tonga ny fifidianana manentana ny fiangonana de toy ny hoe mitalao mihitsy azy Andriamanitra amin'ny anaovantsika ny asany fa raha makatahaka ny toetrany Maria amin'ny krismasytsika de tokony hisaotra azany amin'ny fifidianan'Andriamanitra satria fitahina ny fifidianan'Andriamanitra fiantsona fitahina ny fifidianan'Andriamanitra mafimafy mantsy ny jegantsika satria tsika materialista loatra de mieritreritsika amin'ny lafiny hoe zany anao ny asan'Andriamanitra zany hoe mandany vola mandany fotoana mandalo fanenjehana enjehan'ny olona sy ny sisa izany dia mety ho azonao an-tsaina daholo rehefa mety azo an-tsaina daholo rehefa ataontsika hoe manao ny asa fanimpona fa tsy zay angeny zava-dehibe raha ohatra ka mandany vola anao de matoky fa omen'Andriamanitra vola ho laninao amin'ny fanaovanao ny asany raha ohatra ka andany fotoana de omen'Andriamanitra fotoana tompo-potoana ianao ahafahanao manao ny asany zany hoe zay ho laninao amin'ny asa fanimpona de matoky fa omen'Andriamanitra Andriamanitra tsy aka aminao mihitsy fa Andriamanitra anome ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra tolorana fa Andriamanitra manome ary zany dikany hoe krismasy krismasy de atsiarovanao hoe Andriamanitra mpanome Andriamanitra fa tsy Andriamanitra paka no zany de izao faly Maria eto faly satria nofidin'Andriamanitra de izay toe-panahy zay ko ny tena ho takatrao amin'ny krismasy am'izao andro faharosady atao hoe na krismasy zao de misoran'Andriamanitra am'izay antso na am'izay ny fidianan'Andriamanitra aza mifanjana amin'ny fifidianan'Andriamanitra aza manda ny fifidianan'Andriamanitra Paul ndray maka de niteny manao ataoko ahoana moa Andriamanitra ny tsipaka ny fanondromana tamin'ny andron'ny olona taloha de misy fanondromana aty amintsika rehefa mikapoka omby de karavasy ny kapohana ny omby de mahimihitsy izy gauche na droite na torina de fa iny omby zay de kapohana amin'ny karavasy izy de ainy zay fa tamin'ny andron'ny romanina dia tamin'ny andron'ny Paul de tsy karavasy ny ampiasaina fa fanondromana de tsindromina amin'iny lay omby de mandidivany fantatra hoe zany tokony mivilana tokony tahaka zao zay mahatonga amin'ny Paul ny teny ataoko ahoana no anipaka ny fanondromana zany ataoko ahoana ny ala amin'ny lalana zay nitendrenao alehako ataoko ahoana ny ataka amin'ny lalana zay voafidinao andehanako no zany dia eto any dia Maria de mitona antsika manao hoe aza mitsipaka ny fanondromana fa ekeo zay antson'Andriamanitra fa fitahiana ho anao io fionan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanolora tenantsika zay ny krismasy fa ny faharoevako malala inona kosa ndray ara nataon'Andriamanitra tamin'ny Maky no raha miteny izy manao hoe fa ny maherinao zavatra lehibe tamiko ny andin'ny farany amin'ilay perikopa omaly no entina mampahery atsika nde ny 20 tamin'ny Luka toko faharoa ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy hiverina ny amin'ny Herode de lalana hafa naleny no tany amin'ny fonenany ny Maky de olo-kendry olon'ny saina olon'ny fahalalana olon'ny siansa raha mitentsika hoe Maky olona avy any Antsinana hoy ny filazany Matio azy teo mety avy any Arabia zany mety avy aty Irak zany mety avy any Afghanistan zany
mety avy any Iran zany a zany rehetrany dia olona avy any antsinana zay raha mamaky tsara ny bokin'ny Daniely tsika de olon-kendry ny filazan'ny Daniely azy, olon-kendry, olona mieritreritra, olona ianteheran'ny fiarahamonina, olona mpamakafaka. Raha miteny hoe magy dia avy amin'ny teny hoe magie fa tsy lay magie loatra ny tena heviny fa olon-kendry, astronome, ny mety ho astrologue, ireo magy ireo. Ary dia tonga tany amin'ny Herôdy izy anontany ny fahaterahan'i Jesoa. Izy Jesoa mazava ho azy nentin'ilay kitana izy toy ny GPS, de nentin'ilay kitana izy tonga to Betlehem izy de rehefa tonga to Betlehem izy de mazava ho azy tsy tonga to Betlehem fa tonga tany Jodia aloha de nimetra-panontaniana hoe aiza aiza moa zany lay toerana naterahan'ilay mpanjaka ny vantana atao amin'ny Herôda. Herôda ka tsy mahafantatra an'izany. Herôda de olona farak'izay ratsy fanahy, mpanjaka ratsy fanahy, natahotra ny sezany satria Herôda dia tsy jiosy tsy akory. Tokony hazava amintsika fa Herôda de tsy jiosy, Edomita ny tena fiavin'ny ndrazany Herôda fa naka fahefana fotsiny Herôda. Ankeriny zany azy ho lazana azy, napetraky ny Romanina raha teo izy. Ny Herôda de napetraky ny Romanina fa zay mahatonga ny olona tsy nahatoky mihitsy any Herôda. Satria Herôda praitsy kombakomba tamin'ny Romanina, tamin'ny mpanjana tany. De nitsitokisan'ny olona Herôda, ny toetran'ny Herôda raha teo fantatry ny jiosy rehetra fa maherisetra novonoiny Herôda, ny zanany naterany novonoiny Rôla, novonoiny ny vadiny, novonoiny ny havany sy ny sisa rehetra fantatry ny jiosy rehetra. Hany ka tsy nahatoky ny Herôda mihitsy ny olona. Ary dia tonga tao amin'ny Herôda reto magy reto dia tsy fantatry Herôda zany fa kody kosa Herôda izy ary zany olona ompanjaka zany, zany teraka ompanjaka zany. De hoy Herôda mandana jereo fa rehefa mba tonga ty amiko de mba atoroy ahy iankofako eo aminy. Iankofana ahoana moa fantatsika ny toy ny tantara fa ny mahamaky any Herôda dia tsy niankohoko eo amin'ilay zaza fa niamono ilay zaza arak'izay hitantsika am'toy ny tantara ty amin'ny 9:20 na ny marina kokoa ny 9:13 ka hatramin'ny 9:20 dia hoy ny filazan'ny Matthieu azy mamarana ny 9:20 dia rehefa hitan'ilay magy lay toerana nisan'i Jesoa, ny ankohoko teo amin'ny Jesoa zazy izy dia rehefa avy eo niverina tany amin'ny fonenany. Inona dikany hoe inona dikany zany rehefa malala, inona nataon'Andriamanitra ka mahatonga hoe lay mahery efa nanao zava-lehibe tamiko. Isan'ny mampatahotra rehefa malala ny hoe miona amina olona ratsy fanahy. Isan'ny mitoro malagasy de miteny aza mba mifanena amin'ny ratsy fanahy ihany. Paoly de niteny koa manao hoe tompo aza mba havelona mifanena amina olona hafahafa. Ary eto de olona hafahafa mihitsy Herôda dia tsy tian'Andriamanitra ny fanena tamin'ny olona hafahafa ny magy. Ny magy zany rehefa avy niona tamin'i Jesoa dia tsy navelon'Andriamanitra tsony iona tamin'ny olona hafahafa tahaka ny Herôda. Ny Krismasy zany de izao, fanamboaran'Andriamanitra ny lalantsika. Ny Krismasy de fanamboaran'Andriamanitra, fanefen'Andriamanitra ny lalantsika, fanoloran'Andriamanitra tolotsaina ho antsika mba tsy hifanena amina olona hafahafa, mba tsy hifanena amina olona mpanao ratsy, mba tsy hifanena amina olona zay mety animba ny fiainantsika. Mahazo manantena zany ianao fa ny fampanantenanao men'ny tompo anao de zao manome toky izy fa hiazona ny antsonao tahaka ny antsony ny Maria, fa manome toky izy hoe tsy hiaro anao, tsy anao zay hifanenanao amin'ny olona ratsy, anome tolotsainanao. Saingy zao raha mamaky tsara ny toy ny tantara isika, ny magy rehefa avy niona tamin'i Jesoa, zay vao tsy niona tamin'ny Herôda. Ny fahaizana mampahalala ny magy ny kintana, satria ny magy de mandinika ny kintana. Ny fahaizana mampahalala ny magy de tsy nitondra azy afa-tsy teo amin'ny Herôda. Fa ny fifanenan'i Jesoa, fifanenan'ny magy tamin'i Jesoa nahatonga azy tafaverina soamantsara tany amin'ny fonenany ary tsy niona tamin'ny Herôda. Mazava zany. Inona ny tia matoy teneniny? Ny fahaizana mampahalalana sy ny fahendren'olombelona indraindray mety vao maika mampifanena anao amin'ny ratsy ary. Ilaina ny ilaina ny fahaizana, ilaina ny fahalalana, fa tsy tonga any amin'ny tanjona tena izy io raha tsy miona amin'ny Jesoa. Mety mivantana any amin'ny Herôda io, betsaka ny olona manam-pahaizana, betsaka ny olona manam-pahalalana tahaka ny magy, betsaka ny olona endry eto amin'izao tontolo zao, saingy zao tsy tonga eo amin'ny Jesoa de manjary mampiasa ny fahaizana mampahalalany amin'ny tsy tokony ho izy. Manjary mampiasa ny fahaizana mampahalalany amin'ny fanombanany ray.
mampiasa ny fahaizana mampahalalany tsy mitondra ho amin'ny fiadanana fa izao rovinary ny fahaizana mampahalalanao no mitondra fiadanana sy mahatonga anao ilamina tsara rehefa entinao miondrika eo am' Jesosy io. Ny talentanao ny fanomezam-pahasoavanao de izao ento miondrika eo am' Jesosy, ento eo am' Jesosy tahaka nataony Magy. Reo fanomezana nataony Magy ingeny miora ny volamena zavatra manitra rera dia ireo dia matetika fampiasa atao amin'ny tempoly mampiasa atao amin'ny tempoly asadoroana fa ny filazan-tsaramasina araky ny Matio de nosoratana 10 taona eo aty aoriana ny faharavan'ny tempoly. Zany hoe Matio de tia ilaza amin'ny Jesosy kristianina manao hoe ao am' Jesosy ange le tena tempoly, io Jesosy azy io le tena tempoly, ka aza diso fanantenana amin'ny faharavan'ny tempoly fa Jesosy le tena tempoly, Jesosy le tena mpanjaka, Jesosy le tena tolorana ny tsara indrindra, tahak'izay anolorana zany, tahaka ny fanatitra natao tao amin'ny tempoly. De eo zany Matio te hitaona mahay, te hitaona ny mana-talenta, te hitaona ny mana-tsaina manao hoe zava-pony zany fa mety mitonatona any amin'ny Herode ianao, zany hoe mety mitonatona any am'izao tontolo zao ianao raha tsy ao am' Jesosy. Fa rehefa entinao miondrika ao am' Jesosy ny fahaizanao, rehefa entinao manatona ny Jesosy ny faharanita-tsainanao, rehefa entinao manatona ny Jesosy ny talentanao de zao manjary milamina ianao, tsy mifanojo am' ratsy fanahy. Ary de le dikany teny hoe lalana hafa naleny ody any amin'ny fonenany, le ody any amin'ny fonenany de zao notoloran'Andriamanitra saina izy. Tsy nikintana intsony no nitarika azy, zany hoe tsy ny fahaizany intsony no nitarika azy nody tany amin'ny fonenany fa tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra, tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra, notoloran'Andriamanitra saina. Nikintana mantsy de karazana mety ny Magy de karazany mivavaka mikintana koa de manjary lasa toy ny sampy ilay kintana dia tsy zay intsony nataon'Andriamanitra. Nitarika atsika de zao tsy zavatra hita maso intsony, tsy famantarana intsony, tahaka ny tenenin'ny Paoly manao hoe tsika ke tsy mandeha amin'ny famantarana fa mandeha amin'ny finoana. Ny Magy rehefa avy nahita ny Jesosy de nandeha tamin'ny finoana am'izay, zany hoe nitolo-tsaina avy amin'Andriamanitra am'izay nandehanany rehefa avy niona tamin'ny Jesosy, niondrika teo am' Jesosy, fa tsy nikintana intsony, tsy ny fahalalana intsony, tsy ny finonom-pona intsony, tsy lay fahitana intsony, tsy nitady lay lalakaleany ivelan'ny tenany izy fa ao anatiny Andriamanitra. Rehefa avy niona tamin'ny Jesosy de zao lasa ao anatiny ny fahendrena, tsy eny ivelan'ny tenany intsony ny fahendrena, tsy zavatra tadiavina eny ivelany intsony ny repèrany. Teo aloha mantsy de zao mikitana ny tadiavina ho repère ho maridalana, fa rehefa avy niona tamin'ny Jesosy de zao tsy eny ivelan'ny tenany intsony lay repère, tsy eny ivelan'ny tenany intsony le hoe ity ny lalana ka andehana fa ao anaty Andriamanitra, lasa ao anaty. Ary dia ny olona manan'Andriamanitra ao anaty de tsy very intsony, tsy mitady aiza moa zany ny aleoko inona ny tokony ataoko fa ao anaty lay tolo-tsaina. Zay le hoe inona nataon'Andriamanitra tamin'ny Magy de ny mahery efa nanao zava-dehibe tamiko, raha izay azo lazana azy ho teny Magy fa izao nitarika izy, namerina tany amin'ny fonenako, napahafantatra ny tena dikany fiainana, napahafantatra ny dikany intsony hoe fahendrena. Rehefa malala hiarika taona vaovao ianao de engany hotsapanao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra monina ao anatinao. Rehefa niondrika teo am' Jesosy tahaka ny Magy ianao, rehefa nametraka ny fiainanao teo am-pelatanan'i Jesosy tahaka nataon'ny Magy ianao, tsy niankina tamin'ny fahalalanao, tsy niankina tamin'ny talentanao, tsy niankina tamin'ny fahendrenao, dia hitari-dalananao Andriamanitra, hanolo-tsainanao izy ary tsy ho very ianao eny am-pandehanana. Mety ho very daholo ny olona rehetra satria tsy ahita an'le kintana, fa ianao tsy ho very fa ho tonga soamatsara any amin'ny lalana tian'Andriamanitra andehanana, lalana tianao andehanana koa miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Magy hoe ho tafaverina any amin'ny fonenany izy. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahery ianao ary ianao dia mamerina anay ao amin'ny fonenanay de ao aminao Andriamanitra, tsy very zay manana anao. Misaotra ny amin'ny fifidiananao zay mafisinao aminay tompo fa sarobidy ny antsonao am'izao krismasy zao de ataovy manaja ny antsonao zahay. Am'izao krismasy zao de meteza hitari-dalana anay, ataovy miankohoka, mahay miankohoka ao anatin'ny fanetretena manatona anao zahay, mba ho hainay ny mampiasa ny fahaizana mampahalalana nomenao anay, tsy hanompoana ihanyzao tontolo zao fa hifanenanay aminao Andriamanitra ka tonga anay ho fitaovany tsara sy ny mendrika. Misaotra tompo anao tamin'ity krismasy ity
misaotra noho ny fitiavanao anay na ny rano ny zanako malalanao amonjy anay de aoka ho krismasy isan'andro ny fiainanay fiainana mandala ny antsonao aoka ho krismasy isan'andro ny fiainanay ho fiainana mandray ny tolotsaina avy aminao de avao zy tompo ny fanoloratenanay jereo ny tanindrazanay jereo ny firenenay jereo ny ankonanay am'izao krismasy zao za mo salama sy ambiny miandry ny taona vaovao eo mba ny fahasoavanao misaotra Jesosy amen.